aminareo anery havana ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra ray sy Jesosy Kristy tompontsika. Anio no andro fahatelo anarahana ny lalana ny diavin'ny Tompo taoriany ny ompiany vahoaka azy tany Jerosalema, mandra-pandevenana azy tao ampasana rehefa maty teo amin'ny hazo fijaliana izy. Ny sampana STA sy STK no mitarika an'izao fotoana izao. Amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny Fanahy Masina. Andeha isika ry havana hiaraka maky ny Salamo 410, ny 120 ka hatramin'ny 120. Salamo 410, ny 120 ka hatramin'ny 120. Inona no avaliko an Jehova no ny sorehetra nataony tamiko. Andray ny kapaoko ny famonjenao ka hiantso ny anaran'i Jehova. Anefa mivadiko amin'i Jehova aho, eny eo anatrehan'ny olona rehetra. Zava-dehibe be eo mason Jehova ny fahafatesan'ny olo-masina. Indrisy, Jehova aho, mpanomponao tokoa aho, eny mpanomponao sady zanaky ny ankizy vavinao. Na mamy fatorako ianao no aterako fanato-pisaorana, ary ny anaran'i Jehova no antsoko. Anefa mivadiko amin'i Jehova aho, eny eo anatrehan'ny olona rehetra. Dia eo akianjan'ny tranon'i Jehova, eo avoninao Jerosalema aho. Alleluia. Mitani singilani chama mela chani lazana ni asana eche ni famuzena aleibe mitali dalana anai delani anarana. Masina Jesusi zai saurana Reianau ni anshanai kanentinau ni utana Ni menarana resino Ni fasana vinakino Kaianau manukachani lanichani tirana. Minea zelimaka sitraka Nitani sinilani chani kiamnana ananjaja Anamvirasi zanaka anamfanai masina Izemane ufamunzena felufiti avana. Iaraka hivavaka isika. Andriamanitra mpanjakanay io, isaoranay ianao, fa androany indray dia mbola sitrako ny hanome anay ny fitahinao, ny fahasoavanao sy ny famindraponao. Tsara ny miteranao, tsara ny mankalaza ny anaranao, fa na dia lehibe aza ianao, na dia mahery aza ianao, dia nidina hoe ty aminay, na nafona ny tenanao, naka ny endriky ny mpanompo, niaritra ny mafy indrindra mba hanafotana anay. Koa mideranao izahay, mankalaza ny fahendrenao sy ny hatsaranao, izay haneninao ny fitiavanao anay asatananao. Raha manasa anay indray ianao amin'izao fotoana izao, mba hatsiarovanay ny lalana ny diavinao, mba hamonjena anay, dia am'fofeny fankasitrahana sy fankatelemana no hanoloranay anao ny saotra, ny haja sy ny voninahitra. Tompo, sokafy ary ny masom-panahinay mba hahitanay ny famirapiratany tavanao. Amparadio ny sofinay mba handrenesanay tsara ny teninao,
tendray ny fonay mba ho tanolonaka ilonjehatra ny voan'ny filazantsara dia tanterao aminay ny fanavozana sy ny fahamasinana tianao omenanay anivo. Amen. Samy efa nany avokoa isika rehetra. Eny, tsy misy izay nanao ny tsara mandrakariva na dia iray akory aza. Goaka isika hiaraka hanandratra izao vavaka fiekekeloka sy fifonana izao, amin'ny fo mibebaka sy feno fanetretena. Hiaraka hivavaka isika. Indrisy Tompo, efa nanota sady nanao meloka ary nanao ratsy sy niodina. Eny, efa niala tamin'ny didinao sy ny fitsipikao izahay. Anao ny fahamarinana Tompo, ny feomindrapo sy ny famelan-keloka, satria efa niodina taminao izahay ka tsy niaino ny feonao. Koa ankehitriny Tompo, mifona aminao izahay araka ny fahamarinanao rehetra. Aokare ionina ny fahatezeranao sy ny fahaverinanao aminay. Atongilano ny sofinao ka miaino. Ahirato ny masonao kajereo izahay, fa tsy amin'ny fahamarinanay no andoharanay ny fifonanay eto anatrehanao, fa amin'ny alehibe ny nindrafonao. Tompo, mandrenesa, mamela eloka. Tompo, miaino ka miasa. Aza ela ianao ry Andriamanitra io, noho ny aminao, fa izahay dia nantsonao amin'ny anaranao. Riranay be famindrapo, mitalao aminao izahay, mamela ny elokay. Diovy izahay ho afa-pahotana, sasao izahay mba ho afa-keloka, ary avozy ny fanahinay mba ho voloka nompo anao. Ny fitiavan'i Jesosy Kristy mpamonjy anay no angatahinay aminao. Amen. Ry havana, ianao izay mibebaka marina tokoa, raiso amin'ny finoana sy fifaliana, ny famelan-keloka atolotr'Andriamanitra anao. Hono Tompo, koa raha ny zanako no ahafaka anareo, dia ho afaka tokoa ianareo. Izay tsy nahalala ota dia efa nataony ota hamonjy antsika, mba ho tonga fahamarinan'Andriamanitra ho aminy kosa isika. Savani asibeati fani lama savani tiauari nanumba ejena manana chanifu milasafamunzena simulati. Prions. Seigneur Dieu Tout-Puissant, nous allons maintenant passer aux lectures. Accorde-nous ton Saint-Esprit pour que ta parole puisse nous éclairer comme une lampe à nos pieds et une lumière sur notre sentier. Oui Seigneur, ta parole est vivante, alors donne-nous des cœurs disposés à la recevoir pleinement afin qu'elle puisse agir en nous. Au nom de Jésus, Amen. Yarakamak ni tenanjeman chisik, izan de identique awamni hébreu, hébreu tuk fatel en binfou, hébreu tuk fatel en binfoul, andin fa efacha en binfoul, kacham fa enna en binfoul. Hébreu tuk fatel en binfoul, andin fa efacha en binfoul, kacham fa enna en binfoul.
amyanar Jesus. Faeti isika simananatanana maharitra fa mitady ny ho avy. Ku aoka isika anaty ny fanatipidерana amin'ny alalany ho an'Andriamanitra mandrakariva dia ny vokatry ny molotra izay manaiky ny anarany. Fa aza manadino anao soa sy hiantra fa fanatritra toy izany no sitrak'Andriamanitra. Amen. Nous poursuivons la lecture dans Matthieu chapitre 26, versets 1 à 35. Matthieu chapitre 26, versets 1 à 35. Complot contre Jésus. Lorsque Jésus eut fini de donner toutes ses instructions, il dit à ses disciples : « Vous savez que la Pâque a lieu dans 2 jours et que le Fils de l'homme sera arrêté pour être crucifié. » Alors les chefs des prêtres, les spécialistes de la loi et les anciens du peuple se réunirent dans la cour du grand prêtre appelé Caïphe, et ils décidèrent d'arrêter Jésus par ruse et de le faire mourir. Cependant, ils se dirent : que ce ne soit pas pendant la fête, afin qu'il n'y ait pas d'agitation parmi le peuple. Une femme verse du parfum sur Jésus. Comme Jésus était à Béthanie, dans la maison de Simon le lépreux, une femme s'approcha de lui avec un vase qui contenait un parfum de grande valeur. Pendant qu'il était à table, elle versa le parfum sur sa tête. À cette vue, les disciples s'indignèrent et dirent : « À quoi bon un tel gaspillage ? On aurait pu vendre ce parfum très cher et donner l'argent aux pauvres. » Le sachant, Jésus leur dit : « Pourquoi faites-vous de la peine à cette femme ? Elle a accompli une bonne action envers moi. En effet, vous avez toujours des pauvres avec vous, mais vous ne m'aurez pas toujours. En versant ce parfum sur mon corps, elle l'a fait pour mon ensevelissement. Je vous le dis en vérité, partout où cette bonne nouvelle sera proclamée, dans le monde entier, on racontera aussi en souvenir de cette femme ce qu'elle a fait. » Alors, l'un des 12, appelé Judas l'Iscariote, alla vers les chefs des prêtres et dit : « Que voulez-vous me donner pour que je vous livre Jésus ? » Ils lui payèrent 30 pièces d'argent. Dès ce moment, il se mit à chercher une occasion favorable pour trahir Jésus. Institution de la scène. Le premier jour des pains sans levain, les disciples s'adressèrent à Jésus pour lui dire : « Où veux-tu que nous te préparions le repas de la Pâque ? » Il répondit : « Allez à la ville chez un tel, et vous lui direz : Le Maître dit : Mon heure est proche, je célébrerai la Pâque chez toi, avec mes disciples. » Les disciples firent ce que Jésus leur avait ordonné, et préparèrent la Pâque. Le soir venu, il se mit à table avec les 12. Pendant qu'il mangeait, il dit : « Je vous le dis en vérité, l'un de vous me trahira. » Ils furent profondément attristés, et chacun se mit à lui dire : « Est-ce moi, Seigneur ? » Il répondit : « Celui qui a mis la main dans le plat avec moi, c'est celui qui me trahira. Le Fils de l'homme s'en va, conformément à ce qui est écrit à son sujet. Mais malheur à l'homme par qui le Fils de l'homme est trahi. Mieux vaudrait pour cet homme qu'il ne soit pas né. » Judas, celui qui le trahissait, prit la parole et dit : « Est-ce moi, maître ? » Jésus lui répondit : « Tu le dis. » Pendant qu'il mangeait, Jésus prit du pain et prononça la prière de bénédiction. Puis il le rompit et le donna aux disciples en disant : « Prenez, mangez, ceci est mon corps. » Il prit ensuite une coupe et remercia Dieu. Puis il la leur donna en disant : « Buvez-en tous, car ceci est mon sang, le sang de la nouvelle alliance qui est versé pour beaucoup, pour le pardon des péchés. Je vous le dis, je ne boirai plus désormais de ce fruit de la vigne, jusqu'au jour où je le boirai nouveau avec vous, dans le royaume de mon Père. » Après avoir chanté les psaumes, ils se rendirent au mont des Oliviers. Alors Jésus leur dit : « Vous trébucherez tous cette nuit, à cause de moi, car il est écrit : je frapperai le berger et les brebis du troupeau seront dispersées. Mais, après ma résurrection, je vous précéderai en Galilée. » Pierre prit la parole et lui dit : « Même si tous trébuchent à cause de toi,
ce ne sera jamais mon cas. Jésus lui dit, je te le dis en vérité, cette nuit même, avant que le coq chante, 3 fois tu me renieras. Pierre lui répondit, même s'il me faut mourir avec toi, je ne te renierai pas. Et tous les disciples dirent la même chose. Amen. Rehefa malala eo amin'ny tompo dia mbola mitombona amintsika mandrakarivany ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'ilay taloha sy ankehitriny ary ho avy dia Jesosy Kristy lohan'ny fiangonana. Amen. Mbola hiary vavaka isika. Ry Tompo Andriamanitra io tonga amin'ity fotoana izay andrenesana ny teninao zahay. Mangataka indrindra Tompo ny fananao masina mba hirotsaka amin'ny tsirairay avy, mba zay le Tompo matakatra zay tianao ambara aminay. Ary ampiteneniko Tompo ny lelan'ny mpanomponao sy ny vavany zay tondra zany teny zany, ka zay sitrako Tompo no aoka ho ambara. Ary ny fonaiko Tompo zay mandray zany dia sokafy ny aloha mba hahafahan'izany teny zany mitoetra ao am-ponay ka hiasa sy anitsy ny fiainanay ka tsy verina foana izany teny zany raha tsy efa navita zay rehetra nameranao azy. Mitenena Tompo fa mihaino amin'ny vanomponao. Amen. Raha malala ao amin'ny Tompo, mamakivaky zao herinandro masina zao sika. Ny loha-hevitra fototra nitondrana ity herinandro masina ity dia ny manao hoe zanak'Andriamanitra manao hoana no tena mpanaraka ny Kristy. Zanak'Andriamanitra manao hoana no tena mpanaraka any Kristy. Mipetraka amin'ny endriny fanontaniana izany loha-hevitra zany mba ahafahantsika tsirairay mandinika sy mieritreritra ny amin'ny maha zanak'Andriamanitra atsika. Fotoanany fandinintena koa zao fotoana zao, indrindra fa zao vanim-potoana iainantsika zao, zao vanim-potoana azo lazaina fa mafana sy hafa kely ho amin'ny firenena rehetra eran-tany. Eny ho antsika zanak'Andriamanitra koa. Ny aladiny sambandrofia farany teo dia efa mialoha lalanantsika koa tamin'ny alalan'ny loha-hevitra hoe zanak'Andriamanitra mahay mandray ny Messia mpanjaka. Zanak'Andriamanitra mahay mandray ny Messia mpanjaka. Andro fahatelo amin'ny herinandro masina zao, loha-hevitra hafa ndray ny tiany Tompo anerana antsika dia ny manao hoe zanak'Andriamanitra mafohy ny tsara indrindra ho an'Andriamanitra. Zanak'Andriamanitra mafohy ny tsara indrindra ho an'Andriamanitra. Tantaran'ny vehivavy mpanota anankiray no sitomantsika lesona sy akantsika afatra fohy amin'izany loha-hevitra zany. Ny tantara moa rehefa malala dia zava-misy, vahiny elabe
de nosoratana mba hakana lesona avy aty aorina, indrindra fa ho an'ny taranaka ty aorina. Ohatra fotsiny am'izao vanim-potoana iainantsika zao amin'ny ty resaka coronavirus sy na hoe covid-19 ty, zay aretiny mandringana mahazo ny firenena ray manontolo. Raha vao tapitra zao ty covid-19 ty zay vavantsika amin'Andriamanitra sanandro afaka vanim-potoana vitsivitsy dia mipetraka ho tantara zany mba hakan'ny firenena ray manontolo lesona raha eo amin'ny lafiny fahasalamana no resana. Ao Mateo 5:20 zay nivoakina teo de mitantara vehivavy mpanota anankiray andila anatiny an'i Jesosy ary sakafo miaraka tamin'ny Simona boka izy sy ny mpianany. Tsy nandeha rera nefa ty vehivavy mpanota ty fa nitondra tavoarana bastara feno menaka manitra, sarobidy ary lafo nahosotra amin'ny lohan'i Jesosy. Tsy filazantsarany Matio rery no mitantara ty vehivavy mpanota ty, fa manamafy zany koa filazantsara araka ny Marika 7:10 fa ny an'ny Marika ndray milaza fa novakiny ile tavoara. Tsara ny anamarena zany satria mpandinika sasany koa miteny hoe tsy le menaka ihany no sarobidy fa le vazy nisan'ny menaka koa de sarobidy, fa novakiny ty vehivavy ty ny menaka sy ny tavoara zay misy azy mba homeny an'i Jesosy. Zany hoe na ny tao anatiny na ny ivelany de samy sarobidy avokoa de natolony ho an'ny tompo izany rehetra zany. Petsaka nefa ny tafitona, petsaka ny monimonina raha nahita ty fihetsiky ty vehivavy mpanota ity, ka ny loabava manao hoe inona ty fandanim-pona ataon'ty vehivavy ty fa tokony amidy ka nazahoana vola menany mahantra ireny zavatra ireny. Anisan'izany eo mpianatra zay niaraka tamin'ny tompo mba nimenomenina koa nahita ty fihetsiky ty vehivavy mpanota ity. Petraka nefa ny fanontaniana, inona moa nampimonimonina ireto mpianatra na koa zay nahita ny fihetsiky ty vehivavy ty? Tsy ny hoe hanao asa soa akory no tena nampimonimonina azy fa nialina an'i Jesosy zay nosorany ty vehivavy mpanota ty menaka manitra. Nialina izy satria tsy resy lahatra fa ty miaraka aminy ty de le zanak'Andriamanitra, fa noveriny mitovy amin'ny olona rehetra zay nifanerasera taminy. Koa zay indrindra no mahatonga azy nomonimonina satria nialina ty fihetsiky nataon'ty vehivavy mpanota ity. Rehefa malala ao amin'ny tompo, na de betsaka aza ny fahagagana, na de maro isan-karazana aza zavatra nasehon'ny tompo niaraka tamin'ny mpianatra sy tamin'ny manodidina, dia tsy tena resy lahatra izy ireo fa zanak'Andriamanitra ity miaraka aminy isan'andro ty. Raha mijeritsika ny eo amin'ny Loka 7:17-18
Zay ahitana ny John maniraka mpianatra anankiroa mandeha manatona ny Jesosy raha avy nanangana lehilahy anankiray maty zanaka mpitondra tena Jesosy. De naniraka ireo mpianatra anankiroa John nakany amin'ny Jesosy manao hoe ianao va le ho avy sa mbola hafa no andrasantsika. Manapofo zany rava malala fa feno fisalasalana ny olona ny amin'ny maha zanak'Andriamanitra ny Jesosy. Ao Mateo 4:40 andininy 7:40 ka 7:40 koa ahitana izany fisalasalana zany ary tsapan'i Jesosy zany. Ka zany indrindra no nametrany fanontaniany tamin'ny mpianatra hoe ataon'olona ho iza moa ny zanak'olona. Namaly ny mpianatra manao hoe ny sasany manao John mpanao batisa, ny sasany manao Eli, ny sasany manao Jeremia, ary ny sasany namaly hoe isan'ny ireo mpaminany. Petraky tompony fanontaniana manao hoe aranareo mba manao ato isa. Entaniny fanamasiny Petera ka niteny hoe ianao no Kristy zanak'Andriamanitra. Ireo rehefa malala no manapofo fa feno fisalasalana no mpianatra ny amin'ny maha zanak'Andriamanitra any Jesosy Kristy na de niaraka nifanerasera taminy andro aman'alina azy zareo. Koa zany indrindra no nampimonomonina azy teto satria tsy mendrika man'olombelona tsotra ny anomezana zavatra sarobidy toy izao. Ka nialina izy tamin'ny fanomezana nataon'ity vehivavy mpanota ity. Zanak'Andriamanitra mafoy ny tsara indrindra ho an'Andriamanitra. Somary manaitra ihany rehefa malala ny fihetsiky ty vehivavy atao hoe mpanota ity. Raha ny marimarina koa de tsy mbola zanak'Andriamanitra. Zay no dodododo tsy nantsona nandeha nitady ny tompo hitondra zay zavatra sarobidy mba hanomezam-boninahitra any Jesosy. Ny mpakaty tamin'ity vehivavy mpanota ity ny fahatsapana, ny fahasoavana nisy teo aminy ka tonga anome voninahitra any Jesosy amin'ny alalan'ny fihetsika, amin'ny alalan'ny zava-manitra sy sarobidy. Manitra atsika rehefa malala sady mampieritritra atsika koa ny fihetsiky ity vehivavy mpanota ty amin'ny maha kristianina atsika na hoe amin'ny maha zanak'Andriamanitra atsika. Move mahatsapa ihany koa ve isika ny abeny fahasoavana sy famindrampon'Andriamanitra omenatsika isan'andro san'andro. Move misy vidiny sy misy lanjana amintsika tokoa ve de Jesosy Kristy tonga teto ambonin'ny tany mba hamonjy sy hanavotra atsika. Zany rehefa malala no endritsika mandinika sy mieritreritra ary mitazana ty fihetsiky ty vehivavy mpanota ity amin'ny maha zanak'Andriamanitra atsika, amin'ny maha atao hoe kristianina atsika. Tamin'ny herinandro lasa dia anafanentanana ny mpitondra fiangonana teto amintsika hoe FP Matolozy ny amin'ny mba androtsahana rakitra na miadidy na amin'ny tivany fotoana
zay tsy ahafahantsika miara-miangona toy izao aza. Andefa fanentanany koa avy tamin'ny folobe ny amin'ny mba hanaovana zany. Fanontaniana mipetraka de ity: tokony ho terina tokoa ve? Tokony ho entanina tokoa ve? Sa tonga tsy nantsoina tahaka nyity vehivavy atao hoe mpanota zay matsapa ny habeny fahasoavan'i Jesosy Kristy ka nanolotra zay tsara sy lafo vidy ho an'ny tompo. Ary manana endrika hafa tokoa rehefa malala ty fanomezana ty vehivavy ty, satria novakiny le tavoara de menaka na osotra ho an'ny lohan'ny tompo. Zany hoe na ny tao anatiny na ny ao velany de natolony ho an'ny tompo, ho an'ny Jesosy manontolo izany rehetra zany, satria natsapa ny fahasoavana izy, zay fahasoavana zay resintsika maimaimpona avy amin'Andriamanitra na dia tsy mendrika aza isika. Ry avamalala ao amin'ny tompo, ry mpianakavin'ny finoana, ny fihetsiky ty ramatoa ty, vehivavy mpanota ty, na zay rehetra ataontsika eo amin'ny lalan'ny rakitra, eo amin'ny lalan'ny adidy, de endrika ivelany ho amin'ny fanoloran-tenantsika fotsiny zany. Fa ny fanomezana sarobidy indrindra, ny fanomezana tsara indrindra, tokony atodrotsika man'Andriamanitra dia ny tenantsika, araky ny voalazany apôstôly Paoly amin'ny epistily soratany ho amin'ny Romanina 12:12 manao hoe: mangataka aminareo rahalahy noho ny famindrampon'Andriamanitra mba hatolotra reo ny tenanareo ho fanatitra, velona, masina, sitrak'Andriamanitra, dia fanompoam-panahy mety ataonareo zany. Ho an'Andriamanitra rery ny voninahitra. Amen. Andeha isika hiaraka anambara amin'ny finoantsika amin'ny fanaikeam-pinoana kristianina. Mipetraka ankavanan'Andriamanitra raitsi-to, avy any miavin'ny tsara ny velona sy ny maty. Mino fanahy masina aho, ny fiangonana masina manerana an'izao tontolo izao, ny fiambonan'ny olo masina, ny famelan-keloka, ny fitsanganan'ny tena amin'ny maty,
ary amin'ny fiainana mandrakizay. Amen. Je vous invite de nouveau à la prière. Seigneur Dieu Tout-Puissant, dans un premier temps, nous te remercions de nous avoir donné ce temps de culte malgré les conditions actuelles. Si nous avons reçu ta parole, nous te demandons de nous apprendre à la partager à notre tour. Nous prions ainsi pour les absents qui n'ont pas pu suivre ce culte, afin que tu les gardes sous ton enseignement. En ces temps de confinement, nous prions pour les personnes qui passent par des épreuves difficiles, les personnes qui passent des examens, les personnes qui se sentent seules, qui éprouvent de la solitude, loin des leurs, celles qui souffrent, les persécutés, les prisonniers, mais aussi les personnes qui traversent le deuil. Donne-leur de se tourner vers toi, même lorsqu'elles sont au plus bas. Et même si les circonstances semblent être à l'encontre de nos espérances, nous savons que tu as un plan parfait pour nous et que si tu permets cette pandémie, c'est pour davantage manifester ta grandeur et ta gloire. Nous avons juste à te faire confiance et à déposer nos inquiétudes en prière. Nous remettons entre tes mains les malades, tu es le divin médecin qui saura les guérir. Nous prions pour les personnes non confinées qui doivent sortir travailler, le personnel soignant aussi. Donne-leur le courage et l'espérance en toi. Nous te demandons de bénir les recherches sur les traitements, notamment la chloroquine, toi seul sais ce qui est bon pour nous. Nous voulons aussi prier pour l'église FPMA et toute l'évangélisation dans le monde entier, pour la suite de cette semaine sainte et le culte de Pâques. Que tes œuvres continuent à se réaliser, accorde-nous la patience et la persévérance dans la foi. Nous prions pour la France, que ta paix qui surpasse toute intelligence humaine puisse y régner. De même pour notre cher pays Madagascar, que tu puisses bénir les bons efforts et donner la sagesse aux dirigeants pour qu'ils aient la crainte de ton nom. Tout ce que nous n'avons pas su remettre entre tes mains, nous savons que tu connais nos besoins et nous finissons par la prière parfaite que tu nous as apprise. Renei zanendanch, ou amasinanye ni anaranao, ou tunganye ni fanzakanao, atawanye ni sichapunao, eti antan taakanyanandanch, ou mewanayani wizai anina saazawanei, arimamela ni elukei, taakaninamelanei izai melo katamnei. Ariazami tunjanei amni fakapanai, famanafananei amni ras, faanau ni fanzakana sinier, a ni vuninaj manjakzei. Amen. Misaotra an'Andriamanitra isika ry havana, fa tanteraka soamantsara izao fanompoana masina ny raisantsika teto izao. Alohan'ny andraisantsika ny hafatra sy ny tsodrano, dia ataontsika ny hira efa voalahatra. Itena kuriratu Fisani tindare Nuleta yetaku Nirani sanaka Mituri awansaju Mahanunuraku Analitenaku. Izao no afatra apetraka ho antsika avy amin'ny soratra masina, ary aza manolotra ny momba ny tenanareo ho amin'ny ota ho fiadinany tsy fahamarinana, fa hatolory ny tenanareo ho an'Andriamanitra toy ny efa maty nefa velona, ary ny momba ny tenanareo ho fiadin'ny fahamarinana ho an'Andriamanitra. Raiso ny tsodrano izay tononona amin'ny anaran'ny Tompo. Hita ianao any Jehova ka hiaro anao, hamirapiratra ny tavany aminao any Jehova ka hamindra fo aminao, hanandratra ny tavany aminao any Jehova ka hanome anao fiadanana. Amen. Mandehana amin'ny fiadanana ka manompo ny Tompo.